Nandalo fotoatsarotra ny tontolon'ny fizahantany teto Madagasikara nandritra ny fandalovan'ny krizy teto amin'ny firenena. Ankehitriny tokoa dia efa misy ny hetsika izay entina hanarenana izany tsy nety izany sy ny fandalovan'ny krizy izay nety efa mafy tamin'ny fizahantany izany. Izany indrindra no mampatonga ny tompony andraikitra eo amin'ity CRT karakara ny Salon International du Tourisme na ny ITM deo jerentsika ary ny sary mirakitra izay. Mpizahatany manodidina ny telo hetsy hatramin'ny 5 alina sy 3 hetsy no endrasana hitsidika Madagasikara amin'ity taona ity raha toa ka mahery ny 2 hetsy zany tamin'ny taondasa. Hiaran'ny krizy ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara araka ny nambarana Andriamatoa Eric Colère, filohan'ny Bureau nasionaly misahana ny fizahantany eto Madagasikara na ny ONTM, izay mieritreritra ny anarana ity sehatra ity amin'ny alalan'ny fikarakarana ny andiany faha-efatra amin'ilay hetsika Salon International du Tourisme na ITM. Hototosaina amin'ny 7 hatramin'ny 30 Meo avy izao etsy amin'ny hôtel Carlton Etsy ity hetsika ity izay aompana amin'ny fizahantany maritra. Ary omena sehatra be dia be mihitsy izany izay fampahafantarana ny any amin'ny faritra izay sy any amin'ny région izay ny mety ho fizahantany afaka atao. Izay ny antony anankiray velarina kokoa ny toerana anatanterahana an'ilay ITM. Ny any ambony kosany dia nametrahana ireo ilivany izay miara-miasa akaiky amintsika satria ao anatin'izany ilivany koa Madagasikara ary malagasy, tsika malagasy no mitarika io ilivany io amin'ny taona ity. Ny ao amin'ny ravinala kosa izay ahitana ny participant 80 dia miova-kely indray ny participant ary izay moa mitantona hoe mba isa-taona ny zavatra mampiavaka anazy. Maro ireo mahazo vahiny handray anjara koa ampahafantatra ny zavatra misy any aminy sy hanolotra ho an'ny opérateur malagasy koa zany fiara-miasa amin'izareo any amin'izay misy anazy avy any. Afaka manao partenariat zany aveo miaraka amin'ireny opérateur izay misy masovo andray anjara ireny. Natao sehatra fanakalozan'ny tsy miankina sy fitaratry ny fampiroboroboana ny fizahantany eto Madagasikara ity andiany faha-efatra amin'ny ITM ity izay karakaraina miaraka amin'ny Madavision. Hetsika ahafahandreo matianina eo amin'ny sehatry ny fizahantany mampahafantatra Madagasikara hanamafisana ny fahaiza-manao andreo ho mpandraraha eo amin'ny sehatry ny fizahantany any an-taninareo avy eto toerana ahafantatra bebe kokoa any Madagasikara ary indrindrindrindra hanomezana toerana ny fizahantany eo amin'ny toe-karena ihany koa.